manana any ambara mikasika ny fampiavana-pirenena tao aorian'ny kabarin'ny filoham-pirenena tany amin'ny firenena mikambana ny manan-dafirakotin'ny rina avy amin'ny atoko MFM sy amonja rondeo fitarika ny monima ho azy ireo dia tokony tanterahana fa tsy tenenina ny filoham-pirenena fotsiny fampiavana-pirenena fanazavana mikasika ny hoe fangatahana fanomezan-tanana any monima angambana amonja rondeo fa tsy mbola nisy fotoana hoe nandany fanomezan-tanana betsaka tokoa ny tolo-kevitra atao amin'izao fotoana zao na makany amin'ny filoham-pirenena zany na amin'ny prime ministre na amin'ny antanatohatra rehetrarehetra io dia manao an'izany fa io moa miankina hoe ahoana tokoa moa ny endrika zany fanomezan-tanana zany ahoana ny fomba hanatanterahana azy mikasika ny fampiavana-pirenena koa io angamba ny tokony hojerena akaiky satria hoe ina moa le fampiavana-pirenena tena tiana ho atao tokony ho asiana famaritana mazava tsara zany ny atao hoe fampiavana-pirenena zay takiny firenena amin'izao fotoana zao fa ny zavatra misy zao dia hoe ny tsy fandripahalemana ny fahantrany vahoaka malagasy betsaka ny zavatra ataontsika hoe marisarisa eto amin'ny firenena ka maika dia maika be dolo zany zavatra rehetra zany ka tsy fantatro hoe ao anatin'izay ve le famaritana n'le fampiavana-pirenena sa ahoana le tena fanaovana azy ka rehefa mazava le izy dia ho hiteo ny fomba fanomezan-tanana amin'izany anisany hoe ao anatin'izay fampiavana-pirenena izany omaniny mieritreritra anatanteraka le fampiavana-pirenena fampiaonana anazy dimy chef d'état ahoana fijerinao ka izay moa ny lazako hoe raha ohatra ka mahafoana ny ataontsika hoe tsy fandripahalemana eto amin'ny firenena zany mahafoana ny fahantrany vahoaka malagasy zany mampavitribitrika ny toe-karena eto amin'ny firenena satria raha tsika mahita fa na ny fitsaboana na ny fampianarana dia betsaka ny sehatra mba tsy ilazana hoe izy manontolo marary eto amin'ny firenena ka raha ohatra moa mahavahany zay olana rehetra zay ny atao hoe fampiavana-pirenena nisy dimolahy ko mampaninona moa zany fa raha ohatra kosa tsy mahavahany ataoko hoe ny olana mipetraka eo amin'ny vahoaka dia veriko fa sao dia tokony vahaolana hafa no jerena labevitra zao manahirana ndraiky zao sananambola be indrindra nandresy tamin'ny présidentiel anay fa raha tonga ny législative zéro député ka le fampifehezana amin'ireo indépendant reo miarasa zareo mety le fampiavana-pirenena vatsiany firenena mitiavana vola ve na tsy misy an'izay zay vita foana ohatsa le fanefefitrainina hoe le ny atao hoe avy amin'ny région telopolo tetsigolo à leur frais manao zany mola vazana sy lana vola fanatiana vitsera aiza kosa le hoe fampidina ny feo aloha mahakavalomana sy le fiondana tampony sidiny tokony atao hoe ny fampidinana valomana dia nao fa tsy relatsiona loatra